Miarahaba antsika rehetra indray tonga aty resadresaka ady hevitra miezaka foana antsika mizara miaraka amin'ireo namana miara-miserasera ela teo amin'ny sehatra filozofika, sehatra marobe resaka politika dia izy no Martin izao Ndriatsara ok. Miaraka amin'ny namana Martin Razafindratsiara zay moa izy namana efa niserasera efa mpanao ady hevitra resaka filozofika resaka politika izy moa zany mpikaroka mpanao filozofia zay ny ataony manao doctorat izy dia hiady hevitra eto zay marobe ny hevitra hidiny eto dia mirary anareo aharitra hatramin'ny farany. Misaotra ny namana fanirina na zay fampidirana zay efa voalazalazany teo moa zany ny teny fampidirana fa dia iresadresaka tsika mifampizara zay azo zaraina dia alefa soarany resaka. Ny ady hevitra ny androany resaka baiboly zany hoe somary sujet somary eo anao filazatsika andreny somary sensible zay zany amin'ny teny fahiny fa miezaka zay ny ady hevitra amin'ny fomba fijery samihafa dia nareo koa mijery amin'ny fomba fijerinareo raisy azo raisina avelao zay hitanareo tsy mifanaraka ny eritreretrareo fa dia izy ady hevitra natao ho fampandrosoana ho fahalalana sy tsy ho fandresin-dahatra fa ho fifankalozan-kevitra sa ahoana dia zao zany fanontaniana voaloha satria moa izy mpanao fikarohana ara-tantara filozofia dia ny fanontaniana voaloha Martin dia ny andro satria ny baiboly zany miteny antsika hoe fito andro naharonana an'izao tontolo izao dia fanontaniako zany hoe ny andro tamin'izany ve mitovy amin'ny andro tamin'izao tsy raha ny teny hoe ny andro amin'ny Andriamanitra sy mitovy amin'ny andro amin'ny olombelona fa hoe zay zany le izy hoe 24 heures ve le izy raha ohatra zany refesina amin'ny le fotoana zany le fotoana zany le faharetam-potoana hoe ndray andro tokoa zany reo fito andro eo raha ny fahitanao azy ny tonga dia lazaka avy hatrany ny hevitry hoe ny faharetam-potoana zany dia relatif zany hoe tsy mitovy amin'ny faharetam-potoana misy iainantsika amin'izao ny faharetam-potoana misy teo amin'ny fanombohan'ny izao tontolo izao zany hoe raha lazaintsika hoe ny fahariana izao tontolo izao tany am-boalohany dia tsy mitovy sady azo lazaina amin'ny resaka siantifika zay no azo lazaina ihany koa amin'ny resaka ara-pinoana raha ho lazaina amin'ny resaka ara-pinoana zany dia tsotra ny azo tenenana anazy hoe ny andro ray eo amanatrehan'Andriamanitra mety hoe hitovy amin'ny andro arivo na million d'années amin'ny olombelona na ny mifamadika amin'izay azo teneny zay zavatra zay amin'ny resaka ara-pinoana fa azo lazaina amin'ny resaka siantifika ihany koa nefa tsy mampitovy amin'ny fotoana satria raha tany am-boalohany fiatombohan'izao rehetra izao dia tao anatin'ny raha raisitsika ny 420 ora ohatra fiodinan'ny tany amin'ny tenany tafahodiny indray mandeha amin'ny tenany izy dia zay no 420 ora ny tany am-piandohana nefa tsy fantatsika hoe mety mbola fitambatambarana bolabolan-javatra vitsivitsy kely zavatra kely dia tsy fantatsika izy tamin'izany na efa niodina tamin'ny masoandro na mbola nandeha nanaraka trajet lava be tany amin'ny espace any dia tsy fantatsika na firy million d'années zay izy vao tafahodina tamin'ny tenany na firy ka zay mahatonga na ny teny hoe tsy mitovy ny fotoana faharetam-potoana tamin'izany sam'izao. Dia aminao zany le indray andro io tsy 24 heures eo amin'ny baiboly tsy 420 ora mitovy amin'ny tenenantsika ankehitriny io ka io masy le fanontaniana hoe fantatrao fa misy zany le théorie de l'évolution ianao raha tsy mametraka hoe tsy indray andro eo araky ny eritreretra satria misy zany tonga dia fomba fijery ara-baiboly hoe
ndray andro amin'Andriamanitra dia zay ndray andro amin'Andriamanitra tsy dikevitra fa nefa tsika tsy maintsy mamakafaka fa ny fanontaniana fotsiny zany hoe raha sy ndray andro areo dia firy io zany hoe misy fotoana ve zany a mahatonga an'ilay théorie de l'évolution théorie de l'évolution tsy fantatsika fa raha fantatsika dia hoe tsika zany a niainga tamina cellule ray dia aveo mivoatra nakany mitrondro makany mivoay dia aveo lasa nahay nitsangana lasa rajako dia aveo lasa olona zay zany théorie de l'évolution ka lasa indray andro zany io dia firy zany io dia ahoana zany nahatonga an'ilay izy mety possible hoe zany le théorie de l'évolution am'izay zany hoe ny théorie de l'évolution na ny fivoaran'ny aina aloha zany tenenintsika eto ny fivoaran'ny aina dia mitombona mitombona zato isan-jato ary efa voaporofo ara-tsiansa le izy fa zavatra marina le hoe ny aina dia miainga avy tamin'ny fitambatambarana sela vitsivitsy dia aveo nivoatra tsikelikely mba ho tonga aina mananendrika maro samihafa toy ny zava-maniry ny biby samihafa ny olombelona sy ny sisa fa ny théorie na ny lalatsaina mikasika ny hoe évolution kosa araka ny nanambaran'ny Darwin azy dia hatreto dia mbola mijanona ho théorie ihany le izy fa mbola tsy voaporofo tanteraka hoe fahamarinana mitovy amin'ny hoe ray ampiana ray mira roa mbola tsy fahamarinana iraisan'ny rehetrarehetra zany io fa mbola mijanona ho théorie araka ny nanaovan'ny Darwin azy ka iny zany dia tsy tokony raha ny fomba fijeriko azy manokana dia tsy tokony hampisamaritaka ny sain'ny olona amin'ny rehefa mpitahana amin'izay voalazan'ny baiboly satria iny théorie ny fahatsimbola vérité ny baiboly miresaka vérité fa ny théorie kosa dia miresaka hoe zao ny lozika sy ny zorin-kevitra rehefa niainga avy aty nizohina tahaka zao dia ty misy zorin-kevitra anankiray voaporofo ho théorie scientifique ny Darwin fa mbola tsy voaporofo ho vérité scientifique ya dia satria ny baiboly moa zany no ataontsika référence dia ao zao misy miteny zao hoe namoronana ny olombelona zany ajantsika amin'ilay resaka famoronana foana le izy hoe nalaina izy nyvovotany volavolaina dia aveo nasiana fofinaina moa zany dia aveo lasa olombelona raha anao zao ohatra hoe mijery film dia ozy anao ke nalaina zany le vovotany dia nasian'Andriamanitra fofinaina dia eo zany karazana roa ny azo resahana eo hoe raisinao ara-bakiteny le izy raisinao ara-scientifique le izy karazana roa zany le izy dia ny fanontaniako zany hoe aiza ny fahitanao an'le izy dia ahoana ny hevitrao raha hoe izay tokoa ny zavatra mitranga raha ohatra ka raisika raha scientifique le izy dia ahoana ny mahapossible an'izany raha raisika ara-bakiteny le izy dia afaka apetratsika koa hoe ain'Andriamanitra zany fa perako aminao zany famarinana ny interprétation ko amin'le izy aloha dia interprétation ana olon-tsotra laïque fa tsy interprétation ana théologue satria ny tenako tsy théologue fa philosophe politique dia ny baiboly dia boky mampita fahamarinana amin'ny alalan'ny hafatra fa tsy amin'ny alalan'ny soratra zany hoe ny fahamarinana lazain'ny baiboly dia tsy fahamarinana mivantana amin'ny alalan'ny soratra vakina ohatra hoe raha mamaky ianao hoe ABCD dia hoe zay le fahamarinana tsy zay ny fahamarinana ampitain'ny baiboly fa ilay hafatra ao ambadiky ilay voasoratra raha miteniny eo amin'ny baiboly hoe Andriamanitra namolavola vovotany dia nitsofin'ny fofinaina mavelona dia nisy ny olombelona zay le soratra zay le texte fa tsy zay texte zay ny vérité amiko fa ny hafatra ao ambadiky ilay soratra ilay voasoratra zany hoe le hafatra tiana ampitaina ao ambadiky ilay izy hoe ny olombelona tsy nitrangatranga fotsiny tamin'ny vato na tamin'ny hazo na mipoitrapotsiny fotsiny ohatr'izao teny hoe fa nisy mpahary azy dia ilay inontsika hoe Andriamanitra mpahary zay zany le hafatra zay zany le vérité ao ambadiky ilay soratra miendrika récit ao amin'ny bokin'ny Genèse
ny zay ny amin'ny hoe baiboly. Ny boky scientifique kosa dia vérité textuelle. Raha manoratra ianao zao nanoratra ny thèse mathématique ianao de nanoratra ianao textuellement hoe x plus y égale z ohatra de iny texte iny no fahamarinana ny vérité fa tsy misy afatra ao ambadiky le izy. Zay zany ny fomba fahitako amin'ny ya de raha zay zany dia ahoana ny fahitanao an'le namoronan'ny olombelona zany hoe manaiky an'le évolution any hoe zany hoe nisy évolution sa ataontsika hoe par magie sa ahoana zany mety hoe tsosikevitra fantatrao na fahalalana na hoe fahitanao azy tsy fantatro. Mazava loatra fa nisy fanombohany ny olombelona, misy fanombohany zany hoe dikany hoe teny hoe Genesis na ny Genèse avy amin'ny teny grika izy io dia midika hoe fiandohana. Ka nisy fiandohana ny olombelona dia miverina amin'ilay noteneniko teo hoe ny fivoaran'ny resaka aina satria ny olombelona dia aina ny olombelona fa tsy hoe zavazavatra tsy fantatro ka nivoatra toy ny zava-manan'aina rehetrarehetra dia nivoatra ny ainga avy tany amin'ilay hoe fitambarana sela sy ny sisa dia nivoatra tsikelikely. Amaha aina ny olombelona zany dia niainga tamin'izay izy dia nivoatra tsikelikely vao tonga olombelona. Zay zany dia ekeko zato isan-jato zay amin'ny maha vérité scientifique azy. Dia raha hoentiko makany amin'ny baiboly amin'izay le izy dia izay lay symbole asehon'ny récit de la Genèse ao amin'ny baiboly hoe symbolique lay texte voasoratra ao amin'ny Genèse hoe Andriamanitra namola vola. Eo aloha zany symbole voalohany hoe namola vola. Ny ao ambadika kely hoe famola volana dia hoe zavatra noketrehana nandritra ny fotoana ela zay zany hoe mivolavolaina. Ohatra zao tsika hoe anao an'ity aty hevitra tsika zany dia efa namola vola nandritra ny fotoana elaela zay vao tanteraka izy angamba. Zany hoe eo zany le asan'Andriamanitra mpahary hoe izy raha miteny hoe mamola vola dia tsy hoe zavatra hoe textuel hoe nandroaka vovotany dia namola vola ohatr'izao. Fomba nanoratana azy textuellement iny fa le hafatra dia hoe Andriamanitra nanao plan hatrany am-boalohany vao namorona amin'izao rehetra izao izy na ny fomba nitambaran'ny sela sy ny sisa raha ny ohatra kely fotsiny ny force de pesanteur ohatra dia tsy possible ny nitambarana acide aminéen koa mitambatra. Raha latsaka kely dia tsy possible ihany koa izy. Dikan'izay zany zavatra tena voarafitra voavolavola maty-paika le izy. Dia eo zany le hoe nisy nahary ny olombelona zay antsointsika hoe Andriamanitra nahary azy fa novolavolaina nandritra ny fotoana ela des millions des années fa tsy le hoe volavolana tao anaty fofotany sy ny sisa. Iny zany dia hoe symbole entin-drazana hoe nisy nahary isika. Ya azoko le izy eo amin'le misy mantsy ny olona miteny hoe vitan'Andriamanitra zany. Ianao zany rehefa miteny hoe ohatra miteny ianao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nanao lanitra sy ny tany dia tonga dia pofo dia nisy avy eo miteny izy hoe misy ny zava-maniry dia nisy fa misy procédure physique ihany koa zany ao amin'le izy fa tsy hoe magicien zay zany ny fahitako azy hoe zava-drehetra zany Andriamanitra ohatra hoe nanafaka amin'ny zanak'Israely tamin'ny tany Egypte dia tsy nibatainy le zanak'Israely fa nafindrany nandeha nandalo tsy nandalo setra any ka tsy haiko olona firy maty tany anefitra very finoana fa tia no hita zany ilay asa tanany sy ny zava-drehetra. Ya misy le théoriana Big Bang le hoe hoan'izitsika tsy mahafantatra moa zany hoe Big Bang dia théoria hita ary vao aingana izy io hoe ny univers zany mahitatra foana. Ny zavatra zany rehefa mahitatra lehibe foana dia tsy maintsy nisy ny androany. Zany hoe zao rehetra tazamaso zao dia tsy maintsy nisy ny androany. Oviana efa fantatra koa oviana le izy satria afaka mandeha any amin'ny passé zany manaraka ny ataontsika hoe vitesse de lumière moa filazan'zareo azy. Fa nyfanontaniana zany aiza ho aiza le théorie Big Bang zay raha mihoatra an'le création anaty baiboly zay azavaiko tsara hoe création anaty baiboly
raha ohatra ka raisina amin'ny fomba fijery ara-baiboly fotsiny dia hoe tonga dia mitsangana petraka ataonao ny zava-drehetra ahoana ny fahitanao an'izay. Ie, ny théorie ny Big Bang sy ny texte messager ao amin'ny baiboly izay milaza ny tantara ny misy récit milaza mikasika ny fahariana ny baiboly dia zavatra anankiroa samy hafa ilay izy aloha en tant que hoe ny anankiray dia fahalalana scientifique, ny anankiray kosa dia hafatra ara-panahy. Zay zany ny zavatra anankiroa samy hafa azy. Tsy mifanohitra nefa ilay izy satria na ny ao amin'ny bokin'ny Genèse na ny théorie Big Bang dia samy te hilaza hoe nisy fiandohana zao rehetrarehetra zao fa tsy hoe tonga dia efa nisy teo dia efa teo dia efa teo fa nisy fiandohana. Noho izany mifameno izy roa, izany hoe samy milaza hoe fiandohana na ny Big Bang na ny Genèse. Zavatra anankiray koa nefa ny mampanatombo ny hafatra fonosin'ny récit ny Genèse dia hoe ny baiboly rehefa miresaka hoe fiandohan'ny zao tontolo zao dia izy manana havaly amin'ilay hoe Andriamanitra mpahary no nanao an'izao rehetrarehetra zao. Fa ny fahalalana scientifique kosa dia mijanona hatreo amin'ilay hoe nisy fipoahana nanomboka tamin'ny teboka faran'izay kely anankiray dia izay nikatra nampisany zao rehetra zao. Fa hoe iza no nanao an'io fipoahana, iza no talohan'io fipoahana, iza no tompona andraikitra nanao an'io sy namolavolana io, tsy mamaly an'izay ny siansa. Dia izay no ataoko hoe anisan'ny hoe tombony an'ilay ara-pinoana sy zavatra anankiroa zay. Fa amiko mifameno tanteraka izy io. Ya, dia enoko ngamba fa nisy azo tsakotsakoana zay zay ny resaka ny fanaovana niaraka tamin'ny namana mahatay eto dia mbola maro ny resaka fanaovana amin'ireo namana, mbola maro koa ny resaka fanaovanay fa raha ohatra nareo ka manana hevitra, raha ohatra ka misy hevitra tsy ekenareo dia soraty eo ambany dia editsika hevitra tsy misy olan'izany. Raha ohatra kosa nareo manana sosikevitra hoe izao ny fahitanareo azy dia tsy maninona ihany koa fa afaka editsika hevitra dia izay indray ary kopakopa tana andeha dia mandra-peona antsika rehetra.